mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana no iarabanantsika tratra ity talata fahavalon'ny volana aogositra ity. Ny mofinaina volahatra ho antsika anio dia ny epistily ho an'ny Hebreo toko 10 andininy 5:telopolo ka hatramin'ny 7:telopolo. Hebreo toko 10 andininy 5:telopolo ka hatramin'ny 7:telopolo vakintsika aminaran'i Jesosy. Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe, fa tokony hanana faharetana ianareo mba ahazonareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hita rehetrarehetra, ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahy iko. Fa isika tsy mba namana izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa namana izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Fa isika tsy mba namana izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa namana izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny epistily any Hebreo afaka malala dia efa andrasantsika fa tsy Paoly akory no nanoratra azy, na dia misy voambolana vitsivitsy aza na fomba filaza vitsivitsy aza mitovy amin'ny fomba fanoratry Paoly. Mety ho mpianatry Paoly no nanoratra ity epistily ity, mety ho Apolosy, mety ho Barnabasy no nanoratra ity Barnabasy no nanoratra ity epistily ity, ka ny azo antoka aloha dia tsy soratry Paoly izy, satria misy lafin-javatra maromaro izay hiavahany manokana amin'ny fomba fanoratry Paoly, fomba filazan'ny Paoly, fomba fanazavany Paoly hevitra, fomba fandresen'ny Paoly lahatra. Ny 7:telopolo dia manao hoe fa isika tsy mba namana izay miemotra. Ny epistily Hebreo dia epistily izay nosoratana ho an'ny fiangonana judéo-chrétienne na fiangonana jiosy niova kristianina tao Jerosalema, ary nitaona azy ireo tsy ho namana izay niemotra. Fa iza moa ireo niemotra? Raha mamaky ny epistily any Hebreo tsika, iza niemotra ary inona lay endrika ilay fiemorana? Inona ny dikan'ilay fiemorana? Na koa hoe inona nahatonga ny epistily any Hebreo mampahery ny kristiana mba tsy ho namana reo zay miemotra. Ny epistily any Hebreo tsika tao dia ny fiangonana kely tao Jerosalema no nanoratana azy. Kely saingy io no fiangonana voalohany, io no fiangonana kristianina voalohany indrindra, satria tamin'ny fotoanan'ny Pentekosta no nalatsahan'ny fanahy masina no niorenan'ny fiangonana izay hitantsika tantaraina amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 sy ny manaraka rehetra. Ireo mpanara-dian'i Jesosy, ny apôstôly sy ny mpianatry Jesosy zany, ny apôstôly ry Petera, ry Matio, ry Jaona, ry Andre, reny no nanorina ny fiangonana tao Jerosalema, niaraka tamin'ireo ataontsika hoe mpianatry ny tompo, reo vehivavy izay nanaraka azy ny fitsanganany tamin'ny maty, dia nisy ireo jiosy vitsivitsy izay tao Jerosalema. Ary dia io fiangonana izay niorina voalohany io no ny fiangonana kristianina izay ambarany nanoratana ny epistily ho an'ny Hebreo, izay nitranga tamin'ny fijoroan'ilay fiangonana voalohany. Tantarain'ny boky ny asan'ny apôstôly dia niompi-pananana reo kristianina voalohany tao Jerosalema, niompi-pananana izy ireo. Niombona ny fananana satria ny olana izay niainany ilay fiangonana kely tao Jerosalema dia nahantra izy ireo. Nahantra ny apôstôly moa zany olon-tsotra be tambanivohitra, tsy nanan-karena be dia manahoana, dia ireo mpanara-dian'ny tompo koa dia betsaka ny sahirana, ary dia niombonana izy ireo ny fananana.
mba hoentiny miady amin'ny fahantrana, hoentiny miady amin'ny fahasahiranana. Hitantsika hatrany amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina zany hoe menimenina ireo helenista fa tsy heniny fiantrana, zany hoe tsy tratra ny fiantrana ny izy ireo. Dia nifidy diakôna ny fiangonana tao Jerosalema de isan'zany reo olona maro zay hitantsika ao amin'ny izy fitolà ao amin'ny asan'ny apôstôly. Fa izay tsara fantatra de ny hoe rehefa niorona lay fiangonana tao Jerosalema de niompi-pananana izy ireo ary niaina tamin'ny fifankatiavana. Hoy ny filazan'ny asan'ny apôstôly de naharitra tamin'ny famakiana ny mofo sy ny fiaraha-mivavaka ireo zay le fiangonana kely tao Jerosalema, ity fiangonana kely tao Jerosalema ity. Saingy tsy naharitra io fa vetivety de nisedra olana ity fiangonana ity, ary zay no mahatonga ilay hoe tsy namany zay miemotra. Fa inona moa le fiemorana hotsika teo? Anankiroa le fiemorana. Ny voalohany de zao ireo kristianina tao Jerosalema nary Petera de mbola niheritrany zany mihitsy ny hoe Jesoa de iverina vetivety. Zay no heveriny ro apôstôly hoe Jesoa iny de iverina vetivety izy iny. Satria Jesoa ny teny manao hoe vetivety de tsy hitanareo fa vetivety ahita iandray ianareo. De tena nihevitra mihitsy ny mpianatra ny Petera sy reo apôstôly tamin'ny fotoanandro hoe Jesoa niakatra ny akany an-danitra iny de vetivety de iverina haka azy ireo indray. Ary na di Paoly azy hitantsika eo amin'ny taratasy ho an'ny Tesalonianina fa de mbola nieritreritra an'izay ko hoe vetivety ny iverenan'ny tompo ka hitsehina azy eny amin'ny raha ho any lanitra ny mpino. Ary dia hitantsika moa fa tsy naverin'ny Paoly tsony zany na teoriana izay feheza teny izay. Satria rehefa nandeha teny ny fotoana dia nimaty ny apôstôly, nimaty reo mpianatry ny tompo. Eo vao nametra-panontaniana ny mpianatra tamin'izany fotoana zany ny apôstôly zay tafela manao hoe sao de mba tsy tsika rehetra ihany ara ny tenenan'ny tompo no hoe vetivety de haka anareo de ho any amiko ka zay toerako no itoeranareo. Sao de mba tsy ho atsika ihany zany fa ho an'reo taranaka any ariana, ho an'reo mpandimby antsika. Ary dia teo vao tonga saina vao nieritreritra izy ireo hoe kay tsy ho azy ireo ihany ny tenenan'ny tompon'zany fa ho an'ny fiangonana. Ary zay no mahatonga ny hoe nosoratana ny filazantsara. Ny filazantsara de ny filazantsara voasoratra voalohany indrindra de nosoratany Marka. Efa 30 taona mahery aty aorianany niakaran'i Jesoa tany an-danitra vao nosoratana ny filazantsara. Filazantsara araky ny Marka. Ny taratasy ho an'ny Tesalonianina moa somary lasa aloha kely zay aty amin'ny taona 50 na mahery kely. Fa ny filazantsara voalohany indrindra dia aty ambadiky ny taona 90 teo aorianan'i Kristy. 590 teo aorianan'i Kristy aza. Zany hoe efa niakatra nan-danitra efa 30 taona mahery Jesoa, 530 taona mahery aty aoriana. Satria ny mpianatra de nieritreritra manao hoe vetivety ny tompo, kanjo ny tompo tsy vetivety. Fa naharitra dia tsy maintsy soratana ny filazantsara. Teo vao hoe aleo soratana ny filazantsara, aleo soratana mba ho an'reo taranaka any aoriana. Zay vao nanomboka nanoratra ry Marka, ry Lioka sy namandry rehetra ry Paoly sy ireo apôstôly maro. Satria tsy inona naharitra, satria tsy inona naharitra ny tompo vao tonga dia nanomboka nanomboka niataka tsikelikely ny olona, niataka tsikelikely ny mpino. Hitanareo amin'ny andininy fa 5:30 manao hoe fa tokony anana faharetana ianareo mba azonareo zay lazay ny teny fikasana. Tsy naharitra tsony ny mpianatra, tsy naharitra tsony zany izy ireo dia nanomboka niataka tamin'ilay fiombonana, tamin'ilay koinonia zany. Zany hoe tamboalohany de niombonana ataony ny fananana de niaraka ny fampizarany manta sy ny masaka. Saingy rehefa somary naritraritra ny tompo lasa ny 2 taona, 3 taona, ny taona vitsivitsy de zao io fa nanomboka ny anangatsika. Satria ny tompo elako amin'ny fieritreretany azy ela be ny tompo, ahoana zany de zay foana ve ny antoka eto. Satria hitantsika ny Azy sy Safira hoe izay rehetra tonga teo dia zay rehetra nivarotra ny tany de nitondry zany teo amin'ny tokony apôstôly de niarahana ny fampizarana. Kanjo ny tompo naharitra dia tsy nanam-paharetana intsony le fiangonana kely tao Jerosalema dia nanomboka niataka.
aleo ravana lay fiombonana fa aloha samy manana ny fiainany, samy manana ny fiainany ka dia ny saratsaraka izy ireo, tsy nanam-paharetana izy fa niemitra izy, niemitra tam'ilay koinony niemitra tam'ilay fiombonana, niemitra tam'ilay fifankatiavana, niemitra tam'ilay fiarahamonina miara-mitondra ny mavesatra, niemitra tam'ilay fiarahamonina niara-niatrika ny fahantrana, niemitra tam'ilay fiarahamonina zay nievitra ny hoe miaraka miaina ao anatin'ny fijoroana vavolombelona de zay le hoe niemitra. Ary dia eto zany epistily aony Hébreu de mamerina manao hoe aokare tsy ho namany reo zay miemitra, zany hoe misy zany mandrakitiny an'io matonta avela amitsika toy andrintsotra masony tony dia mandrakitiny an'io mety misy kristianina izay miemitra noho ny fahatsapany na ny fieverany tenany ho miasa rery izy, satria raha toa ka tsorona de zao misy ireo kristianina zany tao Jerosalema de nietrena foana manao hoe zay foana ve zany ny manome, zay foana ve zany ny miasa, zay foana ve zany ny manolotra, zay foana ve zany manao an'izao, zay foana ve zany manao an'izao, de zao alo ndre mba ny hafany mba hanao e, alo ndre mba zay mba hiataka kely, ny dikan'ilay miemitra eto dia ny tena mahadika azy dia niataka, zany hoe niataka niala tamy maro, niendaka tam'le fiombonana zay le niataka le hoe miemitra eto zany de zao midika fiatahana, midika fisitahana am'lay fiombonana. Ary dia hoy ny epistily hoe aza isan'ireo zay misitaka, aza isan'ireo zay miala, aza isan'ireo zay miendaka amin'ny fiombonana satria mety tsy nanam-paharetana, satria matsiaro tsy te hizara, matsiaro tsy te hanome, matsiaro hovizana manolotra, matsiaro hovizana manome, matsiaro hoe trotraka hoe toa zay foana ve zany mangana, toa zay foana ny manatanteraka, ny hafa mety mpitaza-potsiny, ny hafa tohatra ny sanatria mitavandra fotsiny, ny hafa ny tohatra ny mialokaloka fotsiny, ny hafa tohatra ny noho zany de zao aleo zay hiataka, aleo zay entaka, aleo ndre mba ny hafany mba hanao, aleo ndre ny hafany mba to zay vo entsika fotsiny, to zay tohatra ny zay manao ihany manao, zay tsy manao de mitsara, zay tsy manao de manameloka, aleo zay hiataka. Izay le hoe miemitra. Miemitra zany de zao nateraky ny tsy fananana faharetana, nateraky ny tsy fahatakarana lay teny fikasana, tsy fahatakarana lay sitrapon'Andriamanitra ny hoe Andriamanitra iny tam'alalan'i Jesosy ny teny hoe ho avy aka atsika, ho avy aka anareo fa tsy tsika ny mamaritra ny fotoana iavian'ny tompo, hoe amin'ny herinandro na mitapa-bolana na afaka 10 taona na afaka 100 taona na afaka 200 taona na afaka 1000 taona, tsy tsika ny mamaritra an'izany. Ny andrasan'ny tompo amitsika de ny mitoetra amin'ny finoana sy ny faharetana ary manao zay fanimpona tandrifa antsika am'izay fanomezam-pahasoavana nomena antsika, manompo ny tompo isika fa tsy mahafantatra ny fotoana iverenan'ny tompo fa miandry ny fiverenan'ny tompo, miandry amin'ny faharetana, ary zay miandry amin'ny faharetana ny mahatakatra ny teny fikasana, tsy hoe manompo isika mba hanerena ny fiavian'ny tompo, tsy zay loatra, fa manompo isika miandry ny fiavian'ny tompo satria fantatry ny tompo ny fotoana hiaviany, izy mahafantatra. Matoa izy mbola tsy tonga de zao tsy hoe tsy tia atsika izy, fa matoa ny tompo mbola tsy tonga hitsara ny tontolo zao dia mbola misy asa tsy vita zany, mbola misy asa tsy vitan'ny fiangonana, rehefa vitan'ny fiangonana ny asany, hoy ny filazan'ny tompo anao hoe rehefa voatory ny filazantsara, tsy mipotra eny amin'ny raha an-lanitra ny tompo, tsy tonga miverina ny tompo raha tsy efa nandre ny filazantsara avokoa izao tontolo zao. Noho zany de zao fitiavan'Andriamanitra mbola tsy mahatonga ny fiafarany zao tontolo zao, fa mbola misy fitian'ny tompo hibebaka, mbola misy asa miandry ny tsirairay, ary matoko isika tsy alain'ny tompo any aminy satria azon'ny tompo atao koa ny maka atsika any aminy, na de mbola tsy tonga aza ny fiverenany eny amin'ny raha an-lanitra de matoko tsika tsy alain'ny tompo, de zao tsy hoe tsy tian'ny tompo isika fa tiany isika fa mbola misy asa tsy vita, mbola misy asa andrasana, mbola misy asa zay tiany ho tanterahantsika ary tsy mahazo isika miataka, tsy mahazo isika miemitra, tsy mahazo isika mientaka ao anatin'izany fiombonana izany satria tsy hoe tafitohina na hoe misy zavatra mety ho mahasorena de miataka,
zay le fiemorana eto hoe misy zavatra nandrasana taminao na nandrasan'ny hafa na nandrasanao tamin'ny hafa ka tsy nataon'ny hafa de mientaka ianao. Zay le mihemitra eto hoe misy zavatra zay to nandrasanao tokony nataon'ny hafa amy fieritriretanao azy, misy zavatra tokony nataon'ny hafa na tokony tanterahan'ny hafa nefa tsy nanao izy de sorena de mientaka, de zay le mihemitra eto. Tsika matao hoe hotsika manao hoe lay teny hoe mihemitra eto dia mitodika am'ireo eglizy judéo-kretiana lay fiangonana kely tao Jerosalema mba ahatonga azy ho tamana amin'ny lay fiombonana. Fa ny faharoa lay mihemitra eto koa de zao tena mihemitra ra-panahy mihitsy koa, tsy mihemitra niala tam'lay koinonia fotsiny, zany hoe tsy hoe niemitra na nientaka niala tam'lay fiombonana fotsiny, fa faharoa de zao niemitra koa tamy lafiny fotom-pampianarana sy finoana. Hitatsika fa mivery ao amin'ny epistule any Hébreu misy le andininy manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Ao anatin'ny epistule any Hébreu misy ilay andiny manao hoe andeha isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Ny epistule any Hébreu de manentana zany lay kristianina mba tsy hemitra, tsy entaka satria nisy fampianaran-diso koa tafiditra tao anatin'ny fiangonana. Nisy fampianarana maro samihafa zay napangatsika dia ny fahalainana miangona, ny fahalainana mamonjy fivoriana, ny fahalainana amin'ny fiaraha-mivavaka satria rehefa tsy nanam-paharetana de zao niala tam'lay fiombonana, niala tam'lay fiaraha-mivavaka. Ary dia ireo le teneniny Zotra Masina hoe tsy naman'ireo zay malaina miangona isika, tsy naman'ireo zay miendaka amin'ny fiangonana satria tsy lalina ny finoana, satria tsy nahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra, na satria koa aza de tsorona mihitsy izy satria dia tafitohina ka dia niala tamin'ny fiombonana. Ravako lay olona ho an'ny epistily zay ho an'ny Hébreu zany de zao tena olana nateraky ny tsy fahatakarana ny sitrapon'Andriamanitra, olana nateraky ny fitiavatena mihitsy koa aza, olana nateraky ny materialisma satria niandry zavatra tamin'ny hafa tsy te hizara tahaka ny Ananiasy sy Safira, fantatsika ny toetra ny Ananiasy sy Safira fa ny tsara velatsy ary de reny anankiray am'izay teneniny epistile any Hébreu eto hoe niemitra satria tokony nanolotra mpitiavana de tsy manolotra mpitiavana. Re avako manahoana moa famakitsika ity andininy ity am'izao andro na antsika izao de mbola betsaka re avako malala ny miataka amin'ny koinonia, miataka amin'ny fiombonana, betsaka ro miataka amin'ny fiangonana, betsaka ro miataka amin'ny fampianarana tena izy, betsaka ro miendaka tafitohina mora sosotra amin'ny hafa. Anankiray am'izay ataontsika hoe zavatra mitranga ankehitriny ao anatin'ny fiangonana de ny fahalainan'ny olona mivavaka mandrakariva, mihamalaina mivavaka ny olona satria sasatra amin'ny asa ve, satria tototra amin'ny asa ve, satria mora tafitohina ve, satria ndrandray ao anatin'ny fiangonana mety misy tsy fitovia-kevitra, ndrandray ao anatin'ny fiangonana misy tsy fitovia-pijery, ndrandray misy zavatra andrasan'ny hafa amy tena na andrasan'ny tena amin'ny hafa tsy tratra zay, tsy vity zay de mora miendaka, de mora miala, de mora tafitohina. Ireny ny tsorona fa ambarany epistile any Hébreu hoe miemitra ho amin'ny fahaverezana satria rehefa miala amin'ny fitiavana tena izy ianao dia very zany satria rehefa ao amin'ny atao hoe marina ka miala am'lay atao hoe marina de mankany amin'ny diso zany. Zay ny lojika ny epistule any Hébreu hoe rehefa ao amin'ny marina de tokony tsy hiala intsony ao amin'ny marina. Zay ny somary mampasika kely, ataontsika hoe mampasika mihitsy, injakinjana kely amy tenin'ny epistule any Hébreu manao hoe zay olona efa nanandrana ny fahatsaran'ny filazantsara ka mihemitra de tsy mahazo famelan-keloka intsony, hoy ny epistile any Hébreu.
zany hoe somary entitra be ny pistilo any hebreo manoloana ireo olona zay ireo mpino zay mihemitra satria mihemitra nateraky ny zavatra madinika fahatafitohina naman'olona ve de ampihemitra anao raha izay ho an'ny pistilo any hebreo fahatafitohinana amina fahasorenana amina olona na hoe fahasorenana am'lay communauté ve de de ampy ampihemitra anao fa mety koa hoe misy zavatra tsy voarainao ve sa misy zavatra zay tsy nataon'ny olona taminao fa nandrasanao taminy ve de ampy ampihemitra anao ary de zay no mahatonga ny pistilo amin'ny hebreo somary enjakenjana kely manazavany hoe izay olona efa nanandrana ny fahatsarany filazantsara kanefa mamerina indray de zao manota indray de zao toy ny mamerina manompo ny zanak'Andriamanitra amin'ny hazo fijaliana izy satria zay le mihemitra de afaka malala ingane na inona zavatra lalovanao de tsy naman'izay mihemitra ianao tsy naman'izay mihemitra fa iteny tahaka ny Petera hoe ho any amin'izy am'mozahy tompo ao aminao ihany misy ny teny fiaina mandrakizay na mihemitra daholo ary ny olona na tafitohana daholo ary ny olona zay mo aiza tompo ao aminao ihany misy ny fiainana mandrakizay maireza le avako malala mananateraka ny fanompona ary na inona hitanao anatin'ny fiangonana na inona tsapanao anatin'ny fiangonana de zao aza mba naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana fa mandroso hatrany ihany na aokenao isan'izay mino ny fahasoavan'Andriamanitra mino ny famondrampon'Andriamanitra ka tsy angatsika na hemitra na hokivy fa androso hatrany satria tsy olombelona mato amin'ny hazo fijaliana ho anao fa ny zanak'Andriamanitra ary tsy ny olombelona miandry anao eo amin'ny varavaran'ny lanitra mampandroso anao fa ny zanak'Andriamanitra ary tsy olombelona no mitsara anao fa Andriamanitra ary ianao tsy amin'ny olombelona ny manao tatitra fa amin'Andriamanitra noho zany de zao na inona ataon'ny hafa aminao na inona hitanao amin'ny hafa de zao aza-ba naman'izay mihemitra ivavaka sika tompo ao am'izao zahay noho ny amin'ny teny zay mampianatra anay ny mahazava-dehibe ny fiazonana ny finoana ao anatin'ny faharetana ny hitazonanay ny fahatokiana ianao hiazonanay ny fitiavanay ianao mba tsy ho isan'izay mihemitra izahay betsaka tompo am'izao andro ankehitriny zao ny mitaonanay hiala hientaka hisitaka amin'ny fiombonana hisitaka amin'ny fampianarana marina hiala amin'ny teninao ary hiala amin'ny faharetana tompo azony zay fa tsy mahazonanao ary azony mba ho namany zay mino azony mba ho namany reo zay miazona ny famonjena ny fanahy tazony mba tsy ho lavo ao anatin'ny fiemorana tazony mba tsy ho variana hijery olona terizo mba tsy ho any amin'ny fanompon'ny hafa ny masonay fa ny amin'ny fanompona ianao de mivavaka izay tompo ampahereza ny fiangonanao amin'izao volana aogositra izao atsiaro ny fangiry firindra salama martiora atsiaro ny fangiry firindra Farilandry Mazoto atsiaro ny fangiry firindreo martiora maro zay tsaronay manokana amin'ity volana aogositra ity mba tsy ho naman'izay mihemitra izahay fa naman'izay miazona ny finoana naman'izay nitahiry ny fanoloran-tena ho masina mandrakariva de mitoera aminay Jesoa am'izay rahitra hitondranao anay de ataovy mahatoky hatramin'ny fahafatesana izahay misaotra Jesoa amen